Atony fanao isaky ny famaranana ny taom-pianarana eo anivon'ny UEFA ASEM dia notanterahana indray ny saoby etsika ara-kolontsaina sy fialamboly izay ahitana dia tononkalo filatroana ary ireo fampisehoana samihafa nataon'ireo mpianatra. Araka ny fanazavan'ny talehan'ny sekoly Ramatoa Rakotomanga Roland Michel dia tanjona amin'ity etsika ity ny anamafisana ny fiombonan'ny mpianatra sy ny sekoly ary indrindra ny itrandrahana sy ampivoarana ny talentan'ireo mpianatra. Izy io zany dia entina hitrandrahana ny talenta amin'ny mpianatra, misy koa ny fiombonana satria ao daholo ny telopoko mamasan'andro amin'ny fanabeazana, dia ao ihany koa zany ny fifaliana lehibe ary nataonay tena farany hitantsika teo fa fakanabahana amin'ny fanadinana ara-panjakana zany hoe fiatoana kely fa hiatrika fanadinana amin'izay. Dia olombelona manakasina zava-dehibe zany ary ireo tokony sary-piano miasina maha-olona anareo. Dikan'izany dia mahay manaja teny na amin'ny fiteny na amin'ny fihetsika amin'izay rehetra atao zany mahay manome asina ny tenanareo ary mba sarotiny amin'ny asina maha-olona anareo. Ianareo koa ankoatr'izany dia mahay manome asina ny hafa, mahay manaja ny hafa. Ankoatra ny lafiny fialamboly sy ny fisitahana dia efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny fiomanana hiatrehana ny fanadinam-panjakana BEPC sy baccalauréat ihany koa ireo mpianatra. Isan'ny tombony omen'ny UEFA ASEM ny fanazarana ireo mpianatra amin'ny alalan'ny fanadinana andrana sy fanamafisana ny fahaizan'ireo mpianatra mandritra ny taom-pianarana. Ny tombony eto amin'ny UEFA ASEM dia nenay moa zany efa mitraité sujet d'examen ary ohatrany examen foana isan'andro satria avadika polycope ohatran'ny fanadinana foana ao aminay isan'andro. Izay zany aloha mandrapatonga fanadinana tsy mijanona mihitsy ny mpampianatra rehetra manazatra amin'ny alalan'izay hoe tsisy mandikandika tableau zafa efa polycope daholo dia ohatran'ireny sujet d'examen ireny mihitsy ny asanay. Izay zany mampiavaka an'izy ireo. Manaraka izany moa dia efa misy ny cours ASEM vita ny taom-pianaranay dia vadika any amin'ny cours ASEM misy mafimafy zany izay zavatra rehetrarehetra hoentiny hiatrika fanadinana. Efa misokatra ihany koa ankehitriny ny fisoratana anarana ao an'ireo mpianatra maniry ny hiditra ao amin'ny UEFA ASEM. Anisan'ny mampiavaka ny sekoly ny fametrahana ny fitaizana sy ny fanomanana ny mpianatra hiatrika ny fiainany ho lara-pahamehana ankoatra ny fampianarana ara-pampianarana.